Ny zavatra rehetrarehetra ataontsika eo amin'ny fiainana zany dia tokony baiko avy amin'ny feon'ny fieritreretana fa tsy sanatrian'izany olon-kafa no niteny antsika hoe ataovy ilay izy. Rehefa baiko avy amin'ny feon'ny fieritreretana ilay izy dia ataontsika io, adidintsika io, maharitra eo isika satria izay zany ilay nanirahan'ilay feon'ny fieritreretana antsika, ilay conscience izany. Izany ilay hoe malagasy mahatsiaro saina dia mahafantatra tsara hoe inona no tokony ataony eo amin'ny androm-piainany. Ilay conscience io no mibaiko antsika isan'andro hoe inona ny zavatra tokony ho mety dia inona ny zavatra tsy mety. Dia io conscience io no miteny antsika isan'andro hoe misy zavatra tsy maintsy ataontsika. Ohatra hoe ny conscience-ko izao no miteny anao hoe mila miditra manao politika ianao satria mampalahelo ny vahoaka malagasy. Satria raha tsy manao politika tsy afaka manana teny lazaina momba ny fikarakarana ny firenena. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety iray izay dia ny vondrona politika irery ihany no afaka miteny kely, manana ambara, manana accès zany mba ahafahana mamaha ny olana izay misy eto amin'ity firenena ity. Ka ny conscience-ko zany ohatra no niteny anao hoe mandraisa ianao andraikitra dia midiry ianao manaova politika, dia ny conscience-ko ihany koa no miteny anao hoe ny RCR no antoko politika sahaza amiko satria mifanaraka amin'ny foto-kevitra ijoroako eo amin'ny fiainako. Ilay fandraisana andraikitra izany dia arakaraky ny tsirairay dia isika tsirairay avy samy manana ny feon'ny fieritreretany dia samy mihaino izay lalana atondro ny feon'ny fieritreretana isika fa tsy hoe anarakarak'olona akory no alea any amin'izay antoko politika idirana any na any amin'izay vondrombondrona idirana any. Io moa zany dia le fanazavaiko foana fa na fanabeazana na lalam-piainana manokana no ahazahoana azy, fa ny fahalalantsika hoe avy aiza ilay izy no ahafahantsika manomboka mieritreritra hoe ahoana no fomba ahitako ny lalako manokana eto amin'ity fiainana ity fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena. Dia io zany tsy ankijery olon-kafa io fa ny feon'ny fieritreretana no mandidy, ka ny feon'ny fieritreretana zany no maniraka anao an'ilay zavatra ataonao dia tsy vetivety ianao dia miala amin'ilay zavatra ataonao fa mifantoka amin'ilay tanjona izay napetraky ny feon'ny fieritreretana aminao. Izay zany no lanjan'ilay feon'ny fieritreretana, lanjan'ilay conscience antsika zany izay tokony volentsika, izay tokony ianarantsika tazomina.